Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakatsika tompoko. Andriamanitro, Andriamanitra marina ianao. Ray marino, ianao ilay mahagaga sy mahay ny zavatra rehetra ary manova ny ratsy ho tsara. Misaotra anao izay midiranao, mankalazanao, manome voninahitra ny anaranao amin'ity maraina ity, noho ny halehiben'ny fitiavanao sy ny endrafonao ka velona natrapa aminjena indray izahay tsiraray avy. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo, satria dia ianao dia misolo vava ho anay mandrakariva eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray, ary mamindra fo sy mamela ny elokay. Ka izany no hazakazanay manoloana ny seza fiandriananao sy anamasina ny fiainanay eo anatrehanao amin'ity maraina ity. Misaotra indrindra Tompo, satria tonga ny fotoana izay andraisanay ny vatsim-panavy aminao, izay teny manasa ny loton'ny fanahinay sy ny sainay ary ny tenanay, mba hahafahanay mandray ny fitiavanao feno sy tanteraka. Aidino ara ny fanainao masina ho an'ny sambatan'olona sy ny isan-tokantrano, azahoanay tsiraray avy mandray ny teninao, ka hahafahanay miaina sy mampiatra izany teninao izany eo amin'ny lafim-piainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay mpanjakanay sy mpanavotra anay no hanandratanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Androanay koa ny dera sy ny haja ny voninahitra, hanovatra amin'ny taloha indrindra ka mbolanao mandrakizay. Aleluia. Amen. Rehefa malala rehetra amin'ny Tompo manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana, ary ny fampiraisana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, avy any Nazareta ho an'ny isan-tokantrano sy ny sambatan'olona amin'ity maraina ity. Ampitiavana sy ampifaliana no azahoako miantrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ny alalana izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny boky ny ohabolana 4:12, ny andininy 7. Proverbe chapitre 16 verset 9. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehovah ihany no malavorary ny diany. Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehovah ihany no malavorary ny diany. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika ny lohateny hoe ny fotoanan'Andriamanitra. Ny fotoanan'Andriamanitra. Raha mijery ny fiainan'ny zanak'olombelona isika ary mijery ny fiainantsika izay kristianina manara-dia an'Andriamanitra, dia izao vanim-potoana izao no fotoana izay mampisy ny ataontsika hoe ny adi-tsaina maro eo amin'ny kristianina maro. Ary rehefa betsaka ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainan'ny kristianina, dia betsaka koa ny valim-bavaka izay andrasantsika na izay hoe tiantsika ny hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary matetika ny fotoanan'Andriamanitra na ny fotoanan'i Jesosy Kristy Tompo dia tsy mitovy mihitsy amin'ny fotoanantsika izay manara-dia anazy na ny fotoanantsika zanak'olombelona. Izay no mahatonga ny boky ny ohabolana milaza eto fa itsika zanak'olombelona dia mieritreritra sy mihevitra fa tokony izao no lalana alehantsika na tokony izao ny fiainantsika, ary izao ny faniriana sy ny fikasantsika, fa Jehovah ihany no mahalavorary izany diantsika izany sy izany faniriantsika izany. Misy milaza fa ny fiainana tena sarotra indrindra na ny lalana izay diavin'ny olona anankiray sarotra indrindra
dia eo amin'ilay ataontsika hoe ora farany na ny segondra farany na ny minitra farany izay andrasany na iandrasany ny valiny zavatra anankiray. Ary ny ao anatin'ny fony sy ny fanahiny ny kristianina marina dia mametra-panontaniana hoe raha oviana re Jesosy Kristy Tompo no hanatanteraka ny fahagagana eo amin'ny fiainany. Raha oviana re Jesosy Kristy Tompo no aneo zavatra mahagaga eo amin'ny fiainany. Eny fa na dia ny olona eto amin'izao tontolo izao ara dia rehefa misy zavatra tiano tanterahana eo amin'ny fiainany na fikasana anankiray na fanondriana anankiray dia mitaitaina mafy izy amin'ny minitra farany na ny segondra farany hoe hanahoana re ny fiafaran'ity zavatra anankiray izay tanterahany na ny fikasana anankiray izay nangatahany na faniriana na ny projet izay nieritreretiny ho tanterahany. Matetika dia tsy manana faharetana isika kristianina. Tsy manana faharetana isika kristianina ary eo akaikina izay ora farany hiandrasantsika izay valiny zavatra anankiray izay dia raindraitsika tao reraka, raindraitsika tao manalavitra kely hoe ahoana re no fiafaran'ity zavatra ity ary ny zavatra mahavariana sy mahatalanjona miara-manaiky izany tsika dia manandrana ary mandeha amin'ny herin'ny tenantsika sy ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika mba hahatanteraka zavatra anankiray sy azahoantsika valiny araka izay eritreretintsika sy araka izay heverantsika fa izay no mahatsara ny lalana izay ao alaintsika ary ny fikasantsika izay no eritreretintsika fa mahatsarantsika araka ny fomba fijerintsika. Anio anefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao dia mampatsiahy antsika ny teny soratra masina fa Jehova ihany no mahalavorary ny diantsika. Jehova rery ihany no mahatanteraka izay fikasantsika araka ny sitrapony. Noho izany dia mila miandry any Jesosy Kristy Tompo isika, mila mitoetra ampahatokiana, ampitsaharana ary indrindra mila mahatoky azy mba hitarika atsika amin'ny atsipiriany izay zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary izay ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe ny fihevitro tsy hevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia itsika zanak'olombelona na itsika kristiana dia mametraka ny fotoanantsika hoe tokony amin'izao fotoana izao, amin'izao andro izao, amin'izao ora izao no hatanteraka ny valim-bavaka na ny valiny avy amin'Andriamanitra iray dia zavatra anankiray izay angatahantsika ity. Ka rehefa tsy tanteraka na tsy tonga amin'ny fotoanantsika sy ny fijerintsika olombelona ny valiny avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia tezitra itsika manoloana an'Andriamanitra ary mahavita mihitsy aza manao fihetsika na fomba izay hanalavirantsika na hoe osintsika hanasazentsika an'Andriamanitra. Tsarovy ry havako fa izany fihetsika tanterahantsika izany dia milaza sy manambara fa toa tsy velona izay Jesosy Kristy Tompo ivavahantsika izay nandresy ny fahafatesana. Matetika koa dia tonga ao an-tsaintsika ny fanontaniana hoe Andriamanitra ve dia
tsy mba mahita na tsy mihevitra zao adi-tsaiko adi-panaiko zao olam-piainana zay diaviko izao. Tonga ao an-tsaintsika koa fa mandiso fanantenanantsika ilay Jesosy Kristy Tompo izay ivavahantsika. Avako anio ny Tompo dia mampirisika antsika tsiraray avy, ny ivavahantsika mandrakariva ka tsy mitsahatra, ny andehanantsika mandrakariva araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny fa na dia toa mihasarotra aza izay fitsapana sy fisatrana lalovantsika ary mety hasarotra ny toe-javatra izay diavintsika, dia aza milaza kory hoe aiza re Andriamanitra, fa izao re afako manana ny fotoanany tsara izay mahasoa antsika tsiraray avy. Io Andriamanitra izay nanome an'i Jesosy Kristy Tompo hamonjy antsika io, ary tsy manamela antsika ho irenina akamboto fa ny rahany aty amintsika ny fanahin'ny masina ho an'izay mangataka aminy. Asa dino ny mampatsiahy sy ny miatoraka mandrakariva eo amin'ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ary tsarovy ataovy mirakitra ao anatin'ny saintsika sy ao anatin'ny fo ary ny fanahintsika fa lay Andriamanitra telo izay ray izay ivavahantsika dia tsy mba tarana oviana amin'ny valim-bavaka izay tokony omena ny zanany malalany. Tonga amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity, ary tsy iza rehetra fanondrin'ny fotsika na ny eritreritry ny saintsika zanak'olombelona no mahatsara antsika, fa izay fikasan'Andriamanitra, satria efa manana ny planina sy efa manana ny fotoanany tsara izy amin'ny fanatanterahana sy ny fanomezana antsika ny valim-bavaka sy ny fitahiana izay tokony sahaza ho an'ny tsiraray avy. Fa kosa ry havako, avelao lay pary atsika dia lay namorona atsika no hanatanteraka sy hahatonga vokatra eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy amin'ny fotoana izay tinendriny, satria Andriamanitra tsara izy sady mpanao ny tsara. Ny teny fikasana rehetra izay nomaniny ho ahy sy ho anao dia misy tokoa ny fotoana izay hamafazana izany teniny izany, ary misy ny fotoana izay hanondrahany izany tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasana izany, ary misy koa ny fotoana izay ahafahantsika mihoti ny vokatra avy amin'ilay Jesosy Kristy Tompo. Eny fa na dia mety ho lava aza ny fotoana ny fiandrasana hahatonga izany vokatra izany. Ry mpiaino malala izay miaino Jehovah tsim-panahy izao, tsarovy fa ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehovah ihany no malavorary ny diany. Alohan'ny hahatongavan'ny valim-bavaka na ny valiny izay efa nomanin'ny Tompo ho ahy sy ho anao amin'ny toe-javatra anankiray, dia manana fiainam-bavaka, manana fifikirana amin'ny teny fikasany, manana faharetana, aza mimononmonina fa tehirizo mandrakariva ny finoana sy ny faharetana ao anatin'ny izany teny fikasan'Andriamanitra izany, indrindra ny fahatokiana ny teny fikasana izay efa nomaniny ho ahy sy ho anao eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy, ka ahatanteraka tokoa araka ny voalazan'ny bokin'ny Rômanina nosoratan'ny Paoly apôstôly, milaza sy manambara hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana. Mila mahatoky tsika ry havako, ary mila mino tsika, satria
ny fanahy masina izay ho arotsany ho amintsika tsiraray avy dia fanahy mahery, ary izany fanahy mahery izany dia manana ny fotoanany hanomezany izay mahasoa antsika tsiraray avy. Tsarovy ry havako fa manana ny fotoanany tsara Andriamanitra hamaliny sy hanomezany antsika tsiraray avy ny valiny amin'izay fanontaniana ny fankatahana na ny fikasana izay nangatantsika tsiraray avy teo any an-trehany, fa izao sy anao no mila mahatoky feno sy tanteraka, mila mino feno sy tanteraka an'ilay Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Hivavaka isika Tompo, saotranao indrindra izay Andriamanitra iray io, mankasitraka indrindra izay Jesosy Kristy Tompo amin'ny fampatsahivanao anay tamin'ny ity marainay ity, fanamafisanao anay Jesosy Kristy Tompo fa ianao dia manana ny fotoana tsara avy aminao ho anay zanak'olombelona, ho anay mpanarajianao izay fotoana ny lanitra, ary indrindra efa voasoritra Andriamanitra iray fony mbola tsy ary izay tsiraray avy. Andriamanitra mampianarana i tsiraray avy ara, andeha araka ny fotoananao, eritreritra araka ny fotoananao, fa tsy andeha amin'ny fotoananay na ny eritreritra maha-olombelona anay, fa kosa ahatoky ino hifikitra eo anatrehanao, ary dia mideranao izay, mankalaza anao izay, manome voninahitra ny anaranao izay ralay Andriamanitra telo izay iray. Tiana ianao Andriamanitra, ianao ilay andrina ny fiadanana, kaoka izany fiadananao sy ny fifalianao izany anie, anapaka aty anatinay amin'izao fotoana sy ora izao, mba hanananay faharetana amin'ny fotoananao, dia fenoy aty anatin'ny fosiny saina mampananay Jesosy ny fiadananao, mba hahitanay ny fahefanao sy ny fahalebiazanao ary ny voninahitra eo amin'ny lafim-piainanay tsiraray avy. Raha misy ny dera, raha misy ny anja dia ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ny tsodrano masina kosa ho tanterahanao aminay tsiraray avy manao hoe fiadanana no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, tsy taka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo.